sosialy no an'izy izay fampanalambovao zay mandray anjara mavitrika ao anatin'ny fampandrosoanan'ny firenena ireo izay miasa eo anivon'ny sehatra sosialy fantatra amin'ny anarana hoe travailleurs sociaux sekoly ambony iray manofana no amin'izany ary ny ISTS na ny Institut Supérieur de Travail Social eny Mandromena Andorany fotsiny androany moa dia nisy ny famoahana ny mpianatra tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'izany sekoly izany. Tao anatin'ny 50 taona nisiny dia efa arivo mahery ireo mpianatra nandalo fiofanana teo anivon'ny ISTS na ny Institut Supérieur de Travail Social eto Mandromena Andoharany fotsy. Miasa eny anivon'ny fikambanana tsy miankina, ny fikambanana iraisam-pirenena, ny departementan'ny ministera, ny orinasa samihafa sy ny fikambanana eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana sy sosialy ny ankamaroan'izy ireo. Androany dia mpianatra fitopolo avy amin'ny andian'ny Tafaray no nahazo ny mari-pahaizana licence ary Andriamatoa Daniel Pané taleparitry ny SOS Village d'Enfants no mpiay azy ireo. Ny andian'ny Ombiasy kosa izay nahitana ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana Master 1 dia miisa 20 ary Andriamatoa Arzaka Rabekouty Raoul tale général ny CNAPS no miay azy ireo. Famoahana ny andiany Ombiasy androany eto amin'ny Institut Supérieur de Travail Social zava-dehibe tokoa zany raha voalaza teo dia fanokana tena ny asa amin'ny ara-tsy sosialy ary isan'ny asa mafy indrindra amin'izao fotoana masahirana ny firenena izao maro ny olona ianjadiany tsy fahampiana izao dia tonga soa amin'ny fotoana mahamety azy tokoa reto mpianatra ireto izay asa eo amin'izany toerana izany. Ny anjara biriky aloha dia be dia be tokoa hitanareo fa maro ny fanampiana izay foan'ny CNAPS aloha no lazaiko eto amin'ny alalan'ireo régime izay tantanana dia io moa niezaka dia mba hisin'ny fanampiana mifanaraka amin'ny zava-misy eo amin'ny toerana anankiray izay anjadiany izany tsy fahampiana izany. Ity farany dia nanambara fa ho raisina miasa ao amin'ny CNAPS ireo roa voalohany amin'ireo mpianatra. Ny tale général ny Institut Supérieur de Travail Social kosa indray dia nilaza fa fanamboatra tsarana ny fahazahoana atao hoe accréditation amin'ny taona ho avy. Amin'ny fiandohan'ny taona 2013 raha ny fantatra dia atsangana ihany koa ny fitoeram-pikarohana na ny centre de recherche mba hanampiana ireo mpianatra manomana ny master. Ny lanonana famoahana andia mpianatra androany dia ny alohavana fotoam-pivavahana.